Eny ary ny météo indray no arahanao amin'izao fotoan'izao manolotra ny arahaba tompoky lahy sy tompoky vavy. Varatra aza tsy maro toerana no hamaritra ny andro atao anatin'ny 420 ora ho avy eto Madagasikara. Miha-malefaka izany aorian'izay ka hanome vahana indray ny oram-baratra. Toy izao anarak'izao ny toetry ny andro ny vinavinaina atao anatin'ny 3 andro ho avy amin'ny rapitso sabotsy 9 ny volana novambra 2024 amin'ny maraina dia andrahoana. Mety arahana orana tandrifin-drahona izany indraindray any Antalaha, Analanjorofo ary Atsinanana. Anorana kosa ny any amin'ny faritra Vadivavy, Fitovonandy, Atsimo Atsinanana ary Mazony distrikan'ny Tolagnaro. Ny ankoatr'izay moa dia andrahoana vitsy na ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana tandrifin-drahona any andrefa Madagasikara iny, izany hoe any amin'iny faritry Melaky sy Bongolava, ny ilany Atsinanana ny faritry ny Avoatany, ny faritra Vadivavy, Fitovonandy, Atsimo Atsinanana ary Mazony Tolagnaro. Mety ho araha-kotroka kosa izany indraindray ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara, izany hoe any Sava sy Diana. Ny amin'ny faritra sisa rehetra dia andrahoana vitsy na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny maripana indray atao anatin'ny 420 ora dia somary ahitana fiakaran-kely eraky Madagasikara. Toy izao ny Antsipiriany ety amin'ny Avoatany, ny tontolo andro 10 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ny amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius ary ny morontsiraka Andrefana no ahitana manodidina ny 15 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ny ambonindrindra kosa dia any Maivatanana any 13 degré Celsius. Ny andro ny Alahady 17 ny volana novambra 2024 indray dia hipoitra tsikelikely ny orana tandrifin-drahona indrindra ny amin'ny tolakandro ary mety ho araha-kotroka mihitsy izany indraindray ny amin'ireto toerana izay ho tany saina amintsika manaraka reto, any manomboka any amin'iny faritra Boeny iny mahazo any Betsiboka, ny faritany aty Haute-Matsiatra sy Iorombe aty tahak'izay koa ny aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara sy ny manodidina azy. Ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo dia andrahoana vitsy na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana indray dia somary ilatsaka kely raha oharina tamin'ny 420 ora. Ny ambonindrindra dia 13 degré Celsius any Maivatanana, latsaka 14 degré Celsius kosa ny ambaniindrindra. Hitantsika any Vakinankaratra any. Ny alatsinainy 20 ny volana novambra 2024 dia hitohy hatrany ny oram-baratra ny aty amin'ny faritry ny Avoatany aty tahak'izay koa ny Boeny sy Betsibokany ary Melaky. Maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Ny maripana dia tsy dia ahitana fihetsehana firy, izany hoe tsy dia miova loatra ny taremarika. Ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara any izao dia 14 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ny aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana aty 13 hatramin'ny 13 degré Celsius. Any Atsimo Andrefana manodidina 15 hatramin'ny 13 degré Celsius ary 13 degré Celsius no ambonindrindra hitantsika hatrany any Maivatanana any. Momba ny tany fahalotoan-drivotra eto Antananarivo indray dia nijanona ho antonony izany amin'ny ankapobeny. Manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho antonony hatrany amin'ny ankapobeny ny tany fahalotoan-drivotra eto Antananarivo. Dia izay tompoky lahy sy tompoky vavy no ho azo rarosantsika ho amin'ity androany ity. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Mandram-piona.